tena fanaovana tsintsinina mihitsy na ohatran'ny hoe fanomphana mihitsy satria olona ampoly maro izany hoe ny lazana kosa hoe zavatra miforonina izany dia tena hitako hoe fanerezana tsao ary faratsitsaina mihitsy. Fa ny fanazavana izay ataonareo zany dia fanazavana hoe magnadrabadraba olo sy ny magnasagnagna olo magnamola olo. Idianao le restaurant dikan'izany mato azy le hôtely. Fa maromaro le olona marary ka ny zavatra mamparena amin'ity raha ty zany dia betsaka loatra le fanasoketana sy le famadihana mitsirariny le vaovao. Mino tsara tsika fa tsy fananiny kokobitsy akory zao zavatra misy zao fa le zavatra misy intoxication alimentaire misy. Zao afaka mijoro vavolombelona na marina fa zavatra nisy fa tsy zavatra niforonina. Amiko zany tena melohiko tanteraka mihitsy ilay milaza hoe noforoporonina fotsiny mba ahafahana manakatona ilay trano fandraisam-bahiny. Tena ara-drary mihitsiny ary zavatra tena normal mitombina mihitsy hoe dia tsy maintsy raisina ny fepetra aloha hoe atsaratra ilay resaka fisakafoanana. Niteraka resabe ny fanakatonan'ny fitonam-panjakana ny restaurant ny hôtel Coco Beach ao Mahajanga noho ny resaka intoxication alimentaire. Nahazo ny filoham-pirenenan'i Rajoelina mivady sy ireo olona nanodidina azy. Ny ampitsony ity lahateny nataon'ny filoha Rajoelina ity no nivoaka ny taratasy ny fampitsarana ny restaurant Coco Beach izay nikarakara sy nanomana ny sakafo fankalazana ny Valomars lasa teo. Marca bem fixa, sem início, a intoxicação alimentaire. E marmar uma importância na África do Sul, que na polícia pessoa na demanda de segurança vazada, mizarazara mifanehoan-kevitr'olona manoloana ity toedra raha ity. Ho an'ny olon-tsotra sy ireo mpanaraka toedra raha-pirenena sy ireo mpanao politika ary tompona andraikitra maro hafa mahita fa misy ambadika politika zao famotehana ny hôtel Coco Beach zao. Ho an'ny mpomba ny fitondrana kosa dia tena aradrariny no sady aradalana ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitonam-panjakana nanakatona ny restaurant ny hôtel Coco Beach. Ndao arahantsika izany satria efa betsaka loatra ny fanehoan-kevitra izay mivoy fa politika maloto aminganana Coco Beach zao zavatra zao ary Mamy Ravatomanga sy filoha Rajoelina no ambadika zao rehetra zao. Dia tsy maintsy nivoaka tamin'ny fahangina ny Lalatina Henriette Rakotondrazafy lolon'ny Madagasikara izay voatendry voatsela teo iny. Nilaza izy fa manameloka tanteraka ny fanaparitana tsao ny filazana fa tsy nisy akory ireny resaka fanapoizinana ara-tsakafo ireny. Diso ny filazana fa noforonina ny intoxication alimentaire mba entina aminganana ny Coco Beach. Ny tena marina dia tena nisy ary anisan'ny vavolombelona amin'izany i Lalatina Henriette Rakotondrazafy satria anisany vomafy ary victime tamin'ity fanapoizinana ara-tsakafo ity ny tenany. Zany hoe tsy filohan'ny Repoblika mivady irery ihany na Lalatina Henriette Rakotondrazafy irery ihany no tratran'ity fanapoizinana ara-tsakafo ity fa maro no tratran'izany taoriny Valomars iny. Izany hoe ny lazana kosa hoe zavatra miforonina izany dia tena hitako hoe fanerezana tsao ary faratsitsaina mihitsy. Zao afaka mijoro vavolombelona na marina fa zavatra nisy fa tsy zavatra niforonina. Amiko zany tena melohiko tanteraka mihitsy ilay milaza hoe noforoporonina fotsiny mba ahafahana manakatona ilay trano fandraisam-bahiny. Ary hitondrako fanazavana ihany koa hoe tsy ilay trano fandraisam-bahiny hôtel Coco Beach nakatona fa ilay activité de restauration, ilay fisakafoanana fotsiny ihany ao amin'ilay trano fandraisam-bahiny. Iny zany apiko ihany koa izay fanazavana izay. Tsy misy antony mihitsy anakatonana an'ilay trano fandraisam-bahiny amma trano fandraisam-bahiny na hôtel azy fa kosa adidiny fitondram-panjakana ny tsy maintsy nandray fepetra rehefa misy intoxication alimentaire massive tahaka andreny. Raha tsy nanao an'izay indray aza angamba ny fitondram-panjakana nahazo tsiny hoe efa ara-pahasalamam-baovao vonoina mihitsy angamba ny olona voandraisana ny fepetra. Zay zany ny zavatra tiako apetrana. Tena ara-drary mihitsiny ary zavatra tena normal mitombina mihitsy hoe aoriana natrangana intoxication alimentaire massive olona ampolo, ny telopolo, efapolo ny olona voa dia tsy maintsy raisina ny fepetra aloha hoe atsaratra ilay resaka fisakafoanana. Tsy mikatona ny hôtely
satria misy milaza fa hoe akatona moa ny hôtely satria izy concurrence manahirana tena iveriko hoe zay le tena to hoe le faratsitsaina efa mihoatra ny azo eritreretina mihitsy. Fanampin'izay no disoiny ihany koa ny resaka hoe misy ambadika politika, misy idiran'ny Mamra Vatomanga sy Filoha Andry Rajoelina ity raharaha ity. Diso ihany koa izy ny filazana fa miketrika monopolisation ny fitonam-panjakana ka mampihena ny concurrent. Diso zany ho izy ary tsao daholo zany aparitaka izany. Ny tiana tongavana dia zao aradrariny tena aradrariny tokoa ny fanapahan-kevitra izay no raisin'ny fitonam-panjakana manoloana ny fanakatonana ny restaurant satria fahasalamana no resaketo, aina no resaketo ho ilalatiana Rakotondrazafy. Ny zavatra apetraka koa ny loko dia hoe ilay fiantsiana fankalana ao anatin'ilay raharaha izay manaiky fa misy ny fahafahana maneho hevitra dia samy manana maneho hevitra mety misy tia mety misy tsy tia ny fitondram-panjakana misy ankehitriny fa ny fiampangana kosa hoe zavatra ny fironina iny zavatra nitranga tany Mahajanga iny efa zavatra gravy dia hitako hoe efa mihoatra zavatra azo ekeny. Tsy misy idiran'olona satria dia tononona mihitsy hoe Andry Mamra Vatomanga olona tao ambany tsy misy idirana, tsisy nalalana zany, tsisy nanombola hoe za zao le voatranazany zao dia hoe rehefa avy misakafo zany zao any amin'ilay Coco Beach hoe dia andeha rary tena narary ary nanajy mihitsy vokatr'izay aretin'izay dia andeha hoforonina fetranga zavatra takan'izany dia apetraka hoe tsy misy idirana Andriamatoa Mamra Vatomanga izany resaka izany. Tsy misy resaka hoe concurrence na monopole tiana panjakana fa raha monopole tiana panjakana dia efa nakatona daholo angamba ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana rehetra tao Mahajanga raha ohatran'izay le fomba fisainana ohatran'ny Mary Caravalomanina tamin'ny fotoan'androny nanahirana azy ampanao menaka tonga dia nakatony daholo ka izy nanana an'izany etat tamin'izany. Nilaza ny heviny ihany koa ny governoran'ny faritra Boeny Andriamatoa Mokhtar Andretomanga. Tsy misy resaka sinema eto fa tena zavanisy ny intoxication alimentaire hoy ity governoran'ny faritra Boeny ity. Anisan'ny victime tamin'izany ny solombam-bahoaka Nina, ny tenany sy ireo olona maro hafa izay fantany niditra hôpitaly. Arak'izany ho izy dia tena ara-dalàna no sady ara-drariny tokoa ny fanakatonana ny hôtely restaurant any Coco Beach. Coco Beach dia namana ary zay anisan'ny tena hoe tena anisan'ny manolotra hoe ny plage Coco Beach anisan'ny mahafinaritra fa ny zavatra misy marina aloha dia misy ny intoxication alimentaire ary olona roapolo mahery no miditra hôpitaly fantatra hita satria za tao amin'ny hôpitaly tao amin'ny espace médical mihitsy ny savona tao ihany koa no mitondrana ireo marary be dia be ary fantatra zany azo verifiena tsara amin'ny espace médical azo verifiena ihany koa any amin'ny CHU Mahavoky Atsimo nisy koa marary tany tao anatin'izany ny staff akaiky ny présidence ny olona manakaja maromaro izay tsy votonony eto moa fa maromaro le olona narary ka ny zavatra mamparena amin'ity raha ity zany dia betsaka loatra le fanasoketana sy le famadihana mitsirariny le vaovao. Mino tsara tsika fa tsy fananiny Coco Beach akory zao zavatra misy zao fa le zavatra nisy intoxication alimentaire nisy mitenako zao anisan'ny hoe mitsangatsangana any fa ny enquête moa mbola mandeha amin'izao fotoana izao mbola tsisy afaka milatsy inona ny antony tonga n'ilay intoxication alimentaire fa ny zavatra azo lazaina marina dia nisy intoxication alimentaire olona roapolo mahery no narary voatery nahiditra hôpitaly tamin'izany ka oka le toko ilay fanasoketana ohatran'ny fanalatsiana ny vantana ny filoham-pirenena ny sasany lazaina fa langa tsy misy ny zavatra zany zay mahatonga hoe eto amin'ny vavolombelona hita masoko. Ny resaka n'ity tranga ity ihany koa ny Vepanna Aingonambinina filoha-hevitra antenimieram-pirenena faritany Fianarantsoa. Nanamafy izy tao am-pejiny fa anisan'ny victime tamin'ity intoxication alimentaire ity izy. Toy izao ny nambarany: mifona amintsika izay manao fanenjehana hoe fomba fiady, fanampotehana ny mpandraharaha sy ny sisa ny fanakatonana vonjimaika ny restaurant Coco Beach Mazenga. Mbola misy enquête ho izy ary rehefa voamarina izany dia mino afa anjaran'ny ministeran'ny tourisme no mandrindra izany fa tsy isika satria ain'olona maro no tandin-doza ary tsy fanakatonana mandrakizay izany fa mitadiny marina aloha isika. Ny filoham-pirenena mivady dia nandalo tsy fahasalamana ihany koa ary na ianao io aza mahita volo eny amin'ny sakafo mba manontany tena hoe inona ny tony vao maika hoe olona ampolo no marary tsia ho izy satria izaho dia nody ny sabotsy alina avy any Mazenga tonga tamin'ny 7 ora maraina
taty Antananarivo. Iny 30 janona izahay ho izy eran'ny lalana nararikibo ny valadrano reraka tanteraka aho nahazo fitsaboana caserom 5 jours sy tarony no nomena ho izy. Somary lavalava ny resaka ny tao amin'ny page Facebook iny fa raha itsy ny resaka dia victime tamin'ity intoxication alimentaire ty izy sy ireo olona maro manodidina ny président ny république ny Madagascar. Maro dia maro ny fanehoan-kevitra sy fijorona vavolombelona avy amin'ireo pomba ny fitondrana sy mpanohana nyity fitondrana ny radioela ity fa ireny ihany no arahantsika. Ndao arahantsika ireo fanehoan-kevitra izay mifanohitra amin'izay tanteraka. Ho an'ireo mpaneho hevitra vitsivitsy tao amin'ny commentaire dia mahatsikaritra fa tsy mitovy ny fandraisana fepetra, tsy mitovy ny fandraisana andraikitra sy fampiarana ny lalàna raha ny toe-java-misy eto amin'ny firenena no jerena. Nanehoneviny manokana Kéron Idéal Son ny mbavahoaka teo aloha. Ilaza izy fa ay moa rehefa filoha no voatohitohina mararikibo dia malaky toy izany ny fandraisana andraikitra fa ilay vahoaka any atsimo maty mosary, mijaly, minainaina mijiro maty, lalana tapaka, tsy misy fandrepahalemana, vary lafo, traboina, nefa angatahana andro lava ny fandraisana andraikitra, enjana be izany hoy Kéron Idéal Son. Hoy kosa ty mpanao commentaire anankiray ty hoe je trouve ça injuste. Mba hoe ampandalovina inspection sy ny sisa dia hoy fa tena cessation dia hoaiza ireo mpiasy ireo ny vady aman-janany, ny collage, hofantrano sy ny sisa possible be hafanana no nanova sakafo. Tsy adala rajoela mivady hoy izy isakafo ao dia anao tandrevaka mba soyez humain. Aretikibo tokony nanavotra Madagascar ne iny tokony atao cessation ihany koa ny ataon'ireo mpitondra fanjakana fa mankarary ny malagasy rehetra. Namoaka ny fanehoan-keviny manokana ihany koa i Afakano Christian tao amin'ny page Facebook iny. Nandefa valikafatra mivantana amin'ny gouverneur ny faritra Boeny sy Ramatoa Lalatina Henriette. Tena hita mibaribary hoy Afakano Christian fa tsy mangarahara ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana satria efa efatrandro taorian'ny 20 martsa zay vao nisy resaka izany intoxication alimentaire izany. Ary tsy karatra ihany koa hoy Afakano Christian fa misy ambadika famotehana ny Coco Beach izao zavatra izao. Ny fanazavana izay nentin'ireo pomba ny fitondrana indrindra fa nentin'ny Mokhtar gouverneur ny faritra Boeny sy Ramatoa Lalatina Henriette Rakotondrazafy dia fanazavana manadraba olona manavindrana ny vahoaka malagasy. Nanamafy Afakano Christian fa tsy misy olona abadoina izany eto fa samby tonga saina daholo ny olona amin'izao zavatra misy izao. Gouverneur Mokhtar resaiko eto sy Lalatina Razafindravà. Le mati Lalatina Henriette azafady. Maro koa magnara mitovitovy fa raisiko ny teny Lalatina sy Mokhtar ny vakiko na raiko be debe ny communiqué taondreo mezaka manadio ny fitoram-panjakana ao anatin'ity zavatra ty. Nisy antony maromaro ny tany saiko mametraka ayahy anay zanaky mahajanga makasika ny fananany tanàna zay misy anay. Mezaka manazava ny gouverneur fa hoe ny restaurant zany dia io ihany no mikatona fa ny hôtely dia sokatra mandra-pisiany fanadedina mihidy aloha io eto ray zay. Faharoa efa laza ratsy no miparitaka amizao nefa hatrizay record io toerana io ary malaza io toerana io eto taptanana Mahajanga. Tsisy olo afaka mandany zany ary tsara koa ny service ao. Fa io toerana io zany ho tsara fantatra ny vahoaka malagasy. Mizaha motel izay efa misy zavatra ketrehina hafa on sy lay Coco Beach dia eo amin'ny 100 metres zany nelanelana samby amoron-dranomasina io fa le anankiray zany mieux placé kokoa raha ny resaka architecture zany no jerentsika ny hôtely anankiray sy ny anankiray satria ny anankiray tranainy ny anankiray vaovao. Rehefa tsy misy restaurant zany io hôtely anankiray io hôtely lehibe anankiray io mazava ho azy maty hôtely io. Zay nge le afetsena ao anatiny. Takatra n'olona zany monsieur le gouverneur, tsy mila manazava anao, tsy mila misolelaka anao. Fa ny fanazavana zay ataonareo zany dia fanazavana hoe magnadrabadraba olo sy ny magnasagnagna olo, magnamola olo. Idianao le restaurant dikan'izany maty ho azy le hôtely. Fa ny dinan'io tsy ho fantatra. Betsaka ny olona nidianareo zavatra eto Madagasikara tsy miverina hatreto. Isan'olona zaiko am'izany io Bidco. Jerevonareo ny Akomasy any Besalampi, Akoalma azafady.
zay nidianareo tsy misy mivaha hatreto rehefa tsy mifanaraka aminareo. De dikan'izay zany efa victime zany io hôtel Coco Beach io. Izy andeha andehany amin'ny 9 km 10 km nefa tsy sakafo. Zay le tena coïncidence ve io fanapahan-kevitra io? Sa zavatra efa netidena mialoha? Eo ihany ty fanakatonana ny orinasa ny mpandrarao mahajanga ity fa nasiany afaka ny Christian resaka ity resaka fitongilana nataony fitondram-panjakana ity. Tsy karatra ho afaka ny Christian fa ny pomba ny fitondrana rehefa manao tsy mety dia tsy misy fampiarana lalàna, tsy misy fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Fa rehefa olona tsy mpiaradia amin'ny fitondrana ny rajoelina dia malaky dia malaky ny fanapahan-kevitra hamotehana ny olona anankiray, hamotehana ny orinasa ny olona anankiray. Toy ny Rara Coco Beach dia resaka intoxication alimentaire no nisy tao. Nefa mbola loza noho izay nataon'ny gouvernoran'ny faritra Boeny sy député Nina Moïse nanapoizina ny vahoaka malagasy, nanapoizina ny vahoaka ny Mahajanga, namoaka ireo vary loha amin'ny taolina maro. Nefa de fantatra fa vary efa loha, montraka, tsy azo hohanina ary mahafaty. Ny zavatra tsy karatra dia tsy nisy fampiarana ny lalàna. Ny fitondram-panjakana indray no niaro an'ireo olona izay mpiaradia amin'izy ireo. Araka izany hoy afaka ny Christian dia mitongilana ity fitondram-panjakana ity. Izay miaradia aminy dia tsy azo kitikitihana, fa ireo izay tsy miaradia aminy sy tsy pisolelaka dia tsy maintsy potehana ary andraisana fepetra farak'izay aingana dia aingana. Ny zavatra ataon'ireo tsisy mpitondra voasazy zany eo, tsisy olona mpiaradia amindreo voasazy zany eo. Zay halako bika sy tiako tare ihany no iarany fanasaziana eto. Rehefa olon-kafa manao zavatra zany maika de maika ny fitondrana mampiatra ny lalàna. Fa rehefa ny olona ho miaradia aminy de tsy misy ny fampiarana ny lalàna. Izy no entiko teo zay hoe tsy méplacer gouverneur Mokhtar sy Nina hitondra fanavana mahakasika an'io resaka intoxication alimentaire satria io raha mbola intoxication ny anareo efa empoisonnement nefa tsy nisy zavatra natao anareo teto Mahajanga. Tsy nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny fitsarana mahakasika an'io fa ny nanavitra anareo no nataondreo. Hoe témoin nareo malgré signature anareo no namoaka azy io tao tamporo. Eto dia manao antsoava amin'ny mpitondra hiafaka ny Christian hoe aza vonoina ny mpandrara malagasy fa tsy mampandrosa antsika izany. Aza miangatra ihany koa rehefa mpiatra ny lalàna. Niza no manao ny tsy mety dia tokony ampiarana ny lalàna. Tokony mitovy daholo na ny pomba fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana ho hiafaka ny Christian. Mbola mipodiko eto aza vonoina ny mpandrara aty. Ny sazy mety apetraka amin'olona fa ny mamono ny activité ny sasany amin'ny objectif ny sasany zay zavatra zay tsy mety. Raha atsika manaiky zay ny olona manao tsy mety mety sazina ny rehetrarehetra fa mba ampitovio aza miangatra nareo rehefa ampiatra lalàna zay fa ampitovio ny rehetrarehetra. Engane mba hisokatra io hôtel io moa fa misokatra io restaurant io mba tsy hamono. Aza fetsifetsena zahay fa zahay tsy drabane, zahay tsy bado, zahay mahafantatra zany grand hôtel tsy misy restaurant zany zava-pona zany, aizany hôtel lehibe tsy misy trano fisakafoanana zany tsisy. Aza mifamitaka eto tsika. Araka izany rehetra zany dia mafana ity toedra raha ity fa hoarantsika miandalana eto ny mety toy n'ity tranga Coco Beach ity. Ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany azadino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.